Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina sabotsy 5 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alahady 9 febroary 2024 amin'ny 9 ora maraina. Na dia foana avokoa ny asa ny fampilazana fampitandremana dia mila mahalatra ny isika fampiasa ranomasina eny amorontsiraka. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est, isorana tandrifin-drahona iserana indrindra ny alina. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 8 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Adimpanonja na Anonjaben-dranomasina dia ny avin'onja manodidina indray hatramin'ny 2.5 metatra. Cap Est hatrany Mahanoro, ho lalovana orana malefaka. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adimpanonja ny ranomasina, ny avin'onja dia manodidina indray 2 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, Andrahona Vitsy. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ny avaratra Manakara ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana andrivotra ny Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hatratra 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora izany manakaiky ny Taolagnaro. Adimpanonja na Anonjaben-dranomasina, ny avin'onja dia 1 hatramin'ny 2.5 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, Ibalika Masoandro. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Anonjaben-dranomasina, ny avin'onja dia manodidina 9 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahona mitsitokotoko mety arahina orana tandrifin-drahona indrindra ny alina. Ho avy Atsinanana andrivotra amin'ny tapany atsimo ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Anonjaben-dranomasina, ny avin'onja dia 1.2 hatramin'ny 1.5 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, Andrahona Vitsy fa mety arahina orana tandrifin-drahona vao maraina. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adimpanonja ny ranomasina, ny avin'onja dia 8.5 hatramin'ny 2.4 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, Andrahona Mahalana, iovaova fitsokin-drivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho toy ny ranomasina, ny avin'onja dia ho latsaky ny 8.9 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre, anorana tandrifin-drahona eo anelanelan'ny Analalava sy ny Anosy-Be, ho maina kosa ny Ankafa. Iovaova ny fitsokin-drivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho toy ny adimpanonja ny ranomasina, ny avin'onja dia 8.7 hatramin'ny 1 metatra.